Efa mandeha ny dingana ahafana mitondra ny andrajoely ny eo anivon'ny ambaratonga pahefana maefa miaraka amin'ireo praitsokombakomba sy mpahazo tombotsoa taminy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna hoy ny ministra ny fitsarana tamin'ity androany ity. Fa nirso Erinaivo izay namoaka horonan-tsary tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny rarisoa ny malagasy noho ny taonao vaovao fa ihany koa ny tatitra ireo vaovao mafana eto amin'ny firenena. Iza no enjehana rehefa ohatra ka ministra io jerena sao de cour de justice sao de mila saisissevana raha député io jerena sao de mila main levée d'immunité raha président de la république io de jerena raha ohatra ka mila atao mise en accusation devant l'Assemblée nationale. Amizay dia tsisy hodiviranao io procédure io. I Rajoelina dia efa nametrahana fitoriana ny raha atao en collaboration amin'ny GNZ eny amin'ny Assemblée nationale mba ahafana manao mise en accusation. Teneniko zany satria sao de misy eritreritra andeha hisakana zany mise en accusation eny anivon'ny Assemblée nationale zany fa de ozy izy hoe tsy misy na jesosy aza asakana ny mise en accusation ny Andry Rajoelina io. Zay de teneniko. Fa zay mieritreritra hisakana an'io na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana de ho tsarainy vahoaka io. Ohatran'izay koa ny Ntsay Christian efa misy ny fitoriana anazy momba ny volamena ny vadika vy na ny André Tsitoaina moa iny efa hantide international notice rouge. Momba ny rahamamira Vatomanga misy ny fiara-miasa eo amin'ny fitsarana ny Maurice sy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Avy amin'izany 20 nisan'ny kontonogazana miaraka amin'ireo orinasa rehetra nampiasaina natao société écran. Ankoatra ireo 770 ny kontin'ity mpandraraha ity no nigazana tsy amin'ny nosy Maurice avy amin'ny fiara-miasa ny fitsarana rotonta. I Madagasikara izay efa miara-miasa amina firenena maro maneran-tany amin'izao fotoana ahafahana manenjika ireo nandika lalàna teto amin'ny firenena. Maurice de fametrahana vola fa Madagasikara no nisehony ny infraction ary ny amin'ny resaka blanchiment d'argent de any amin'le pays nisy ny infraction no mipetraka amin'ny fitoriana sy mipetraka ny fanenjehana de entina any amin'le toerana misy ny vola izay nafenina sy ny fotsiana izany dossier rehetrarehetra izany. De satria izay nangady coopération judiciaire à Maurice izay natao ironie du sort na André Tsitoaina nametraka ny coopération judiciaire mauriciana ary de izy indrindra sy Mamira Vatomanga sy ny firongony no iaran'izany coopération judiciaire any Maurice zany. Tany Qatar izahay ary teto à Madagasikara ihany koa de nanao convention miaraka amin'ny AICCC na natao hoe Agence internationale de lutte contre la corruption. Misy firenena 420 io izay misy andreo compte offshore maneran-tany ary mpikambanao anatin'izany Maurice, Seychelles, Londres, Singapour, Grande-Bretagne, Suisse sy ny pays maromaro hafa koa. Ka amin'izao zany efa tsisy tsony zany hoe canton suisse na compte any amin'ny île Vierge britannique na any amin'ny île Caïman na ino moa le anankiray. Teny ny olom-boatendry miaro tena ny voanjo te anontany-kelany hoe inona ny toetra zany iatrehana ny toetra raha za moa tsy teny miotakotako zao fa miovaova isan'ora isan'andro ny misy eto tanàna de mafanina ihany. Teny ohatrany karazana teny fitaratra teto amintsika teto foana no hoe tsinjodia. Ka ny mitsinjonidianao voalohany indrindra de le tanjona voafaritra. Ny tanjona voafaritra ny présidentin'ny fanavozana ny République an'i Madagasikara aloha hatreto vonikadona teo izy de ny hoe refondation teny prantsaina de toiziny amin'ny hoe fanavozana ny République an'i Madagasikara. Ka iny mihitsy tokony fitaratra ny heverin'ny fahalalana izorana tamin'izay de le fikonan-doha pirenena. Ka zay ny fitaratra hitarafatsika ny zavatra rehetrarehetra eto fa ny veritsika raha ohatra hoe andeha amin'ny atsipiriany kely hoe Général Bomba milaza ny hamoy hatramin'ny ainy ny sinsisa Trany hoe tsy ohatrany hoe ampikambin-javatra ve zany tsy hoe ampikambin-javatra fa ny fomba hatakaratsika an'lizy de any amin'le resaka foana hoe aiza ao anatin'le fanavozana ny République zany. Zay ary raha ny amin'le fiheveran'ny zareo nandray ny fahefana hitondrana an'lizy de atao raham-bahoaka le izy atao teny rahanam-bahoaka
ty raharaha ty eo azy zao de miala mihitsy am'le hoe aloha ifamory ray latabatra de manangana tetezamita de charte de la transition sy ny sisa tsy ohatr'izay le niingana fa io efa le vahoaka efa hatrany amin'ny taona maro ny lahatra ny darofana lacrymogène isaky ny mandorokone isaky ny ariva eraky ty tanàny ty manao fihetsiketsehana momba ny jiro sy rano tany velany no lasa tafakatra ampivony reny vohitra tamin'ity ndray mandeha ty de zay ny raha mbahoaka zay tsika fa hoe sady mamitipitina ny taona 520 ihany a isandrany hoe tolona ny entin'ny GNZ sy ny hoe tanora tamin'ny akapobeany a de miresaka an'izany nefa ianao hoe ny lasa nitady isy endrika hoe saritana transition fiarahan-tantana sy ny sisa fa tsika nefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa ohatrany hoe mipetraka olana ve ilay hoe ao anaty transition constitutionnelle anticonstitutionnelle extra sy ny sisa satria na ny ministre ny serasera sy ny kolotsaina raha ohatrany somary sahirana sy ny misy endroy fendrofendroin'ny olona eto anaty lisy de miverina nana zava mihitsy hoe ao anatin'ny transition constitutionnelle tsika tsy rava re ravitra samihafa de tsy sazy a sy ny sisa fa hoe tena afaka mizoratsika makany an'la hoe fivoahana sy ndray tsy nisidiany zay le roa volana sy le roa taona efa roa volana tsika zao le roa volana afaka raha afaka pitso sa valo amby roapolo volana raha afaka pitso le roa volana de tokony mahavita mifametraka mihitsy no hoe zao zany ny veranay manty ministère ty a izorana makamin'le hoe atao raharaham-bahoaka atao concertation nationale ilay fanavozana ilay fanavozana ny république de arak'izay vakio ny adihevitra ny vahoaka mizotra ka tsy zay moa le atao hoe teny irana zany resaka tsara eo ka tohatra ny efa mba mitetitety faritra ihany eo ny minisy mpanjakana amsana ny fanavozana de faritra izy fa ino moa zany de miainga ny fotony zay le vaovao fotony fa enao ve ny anao parasitiste ny fotony ahoana ndray zany parasitiste le fotony sa ny zavatra rehetra zay ilaina farafaratsiny hoe le teny toerany ain dehibe n'le république zay tsy maintsy avozana satria vao osiosy matiasina teo reny ve ny napetraka ao tany amin'ny ditany a ary nahoana moa tsy maintsy ianao ny ametraka an'izay za aloha nga za tenako ange tsy te adevitra momba ny ministère iny a iny a lasa rue avant lehibe o mivaza zany hoe ny sarety indray no mitarika ny omby raha ohatra ka ijery an'izay ihany tsika hoe ny république république zay dikan'izay hoe fitondrana tandalana dikan'izay de hoe ny fahalalahan'ny vahoaka sy ny sisa tsika ngefa nanana ny HCD-EUD io a de filakevitra ambony momba ny démocratie momba ny état de droit ino moa zany momba ny fanjakana tandalana fanjakana sy fitondrana tandalana fa izy ne mbola mipetraka mbola ravitra yor le izy am'izao fotoana zao tsy azo ampiasaina hoe zany le ravitra mbola elo izy am'izao misy mpamana le tiako lasaina nge tsy hoe nanana an'io tsika iry akara iry le ty le ministre d'état ty a fahitako azo a de lasa melohan'ny omby ny sarety fa tsika efa nanana ny HCD-EUD ary resaka république tsara mihitsy zany hoe ny fahalalaham-bahoaka ny zom-bahoaka ny fanjakana tandalana ka izy amin'ny lafiny ray kosa ny zokbe constant Ravelson mba hoe mpandrindra de piava tsy ho vita ministère misy anapiky kely am'izay zavady kely jery alina isary hoe ny isatsihatra ohatra hoe mandefa mba mandeha fokoanandohatra fizantany a ny mpanao politika koa nanao ny azy a ny asa tanana sy ny sisa ka tsy mba hoe mpandrindra tamin'ny fotoanandro kristianina ny kristianina nanao ny azy nanao eny efa eo izy matambatra ny hevitra reo aveo efa eo izy a de ny anjarany a manamora ny ataon'io laza mieritreritra mihitsy hoe ny avany amin'ny antodohanao a no fanavozana ny république efa teo ngenao 12 taona ary nanao politika foana zay tsy aloha ve iny hiperaka any fa eo mba mangataka tsy ho ahelika hoe mba inclusive fa tsy exclusive ny inclusive aloha mitindray mandeha ty a de le firenena manontolo fikionandoha ampirenena zany hoe le mikiondoha ao a
rehefa mitambatra izy de firenena fa misy mandavataona ary mandrera sehatra rehetra ny atoko politika sy ny fikambanana isan-karazany a no miasa ary zay ny tokony ho ataony de rehefa niasa izy a mipoitra ao anaty fikaonandoam-pirenena zay tsirikevitra na lefa niasa iny sisa fa alao mba ho raharaham-bahoaka izy ty mianao ny tsy fanazavahany Constant Ravelson de ohatrany te ametraka ianao zany hoe makamaka sisiny kely aloha ny hoe fikambana na toko fa alao ny vahoaka ny teny sa ahoana ve ny taizany mpikambana ao aminy izy hatram'izay nitaizan'ny firenena izy raha tena nanao de hitantaratreo anatin'ny hita eo am'izay naompy ve le fanabeazana sy fitaizana ara-politika avany amin'ny vokotany le fitaizany manahoana no tafapoitra avany amin'ny vokotany avany amin'ny commune avany amin'ny faritra sy eto amin'ny firenena poitra eo foana zay raha niasa ianao mandavataona fa raha ohatra ianao culte na olona ny ataonao ohatra ny reto le hoe zahay ina moa filazany fanalavana le zahay irmara mpana miaraka amin'ny Andry Rajoelina de tsy maintsy hoe mahirmara tsy nitaiza ve nareo tsy ho hito ve le vahoaka hoe ny foto-kevitra politika kolotsaina politika fomba ahitarika politika fomba fiainan'ny fiarahamonina nanao ianao sa tsy nanao fa ny fipoitra ny ankehitriny manko rehetra zany misy zavatra tena tokony ho teny rahana eo amintsika mihitsy ny zavatra roa na telo e ny anankiray voalohany a de hoe oenjehana ve ary ho faizina ve le fandrobana ny firenena de tsy maintsy misy olona iaran'izay fanenjehana famaizan'izay fa ny ilaina anaovantsika teny rahana be ny vahoaka de ny hoe ahoana ny fomba atao mba tsy anroa any telo eto amin'ny firenentsika fa ho lasa fady eto Madagasikara le mandroba firenena mandroba firenena zay a io fa mandeha ny fitsarana zao efa mijery an'izay tsirairay manatsikafona neraka ty jirama inona aby reto hermady sy ny sisa reny hoenjehana ve satria tsika amin'ny hoe fanovana ino ty fanavoazana enjehana ve fa eo le fanenjehana hoe loavy avereny zay nangalarinareo ary de faizina anareo manonotra koa zany manonotra fa akoatran'izay a inona no ataotsika zay le fikaonandoam-pirenena inona no ataotsika mba tsy isy lalana azona manao an'izay inona le arofanina tsy miverina tsony le fomba fanaotsy ny ety fa iny verina tsony zany tsy ety verina tsony zany ary raha mampatsiatsika ny hoe fianoanana nataon'ny filoham-panjakana ty tranon'ny ACC zay tamin'ny fafito amin'ny folon'ny volana oktobra de isany hoe fanampitaonana zay le ady amin'ny fanetry be ny firenena ary na ny premier ministre ary na nizingizana ny eny de ny sary mitranga nefa am'izao somary mba manao tombana ihany tsika zava-dehibe le hoe finiavana iady amin'ny tsomaty manota fa olona anankiray zao nohatra ny fantatra any amponja nakoatr'izay perquisition mipetsaka de tena hoe mandeha any am'izay hoe tsika amin'ny lafiny anankiray fa nisy ihany koa nefa ny lafin-javatra iray hafa hoe Madagasikara nanolotra an'ilay karazany hoe tolo-kevitra hoe ampidirina ho eloka injehana iraisam-pirenena ny capture d'état zany hoe lay hoe fambaboana fanjakana ho any anaty kolokolotsy ny hoe ny ato anatin'ny firenena tsara zay rehefa zay fa tsy ny firenena hafa ny tsara hoe nanao capture atao Madagasikara raha anina fa efa misy sombony kely any zay rehefa le miseho-ny Union Européenne hoe tsy maintsy amin'ny démocratie ny fifidianana tsy maintsy zay nke sombony ary misy tsoatsika ho an'ny ato anaty firenena fa ny ato anaty firenena mihitsy no tokony misy tonga de manda vy mihitsy tsy ahafahana manao an'izay